Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesona sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny imprimerie adventiste. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Tonga eo amin'ny lesona fahafito isika izao. Ny lesona fahafito ianarantsika amin'ity herinandro ity dia mitondra ny lohateny hoe fitokisana na fahatokiana faratampony fanompoam-pivavahana eo amin'ny sahanady. Faly miarahabantsika rehetra mpiara-mianatra eto amin'ity fianarantsika mianatra ny tenin'Andriamanitra ity indray. Tsy mitsahatra aho ny mamerina fampitarika fotsiny izahay eto, ka izay rehetra lazainay eto dia tahaka ny taridalana rehetra, azo ampiana raha misy tsy ampy, azo tetenina raha misy madilana, azo ahitsy raha misy meloka, azo anovozana fanampahalalana kosa raha mitondra fahitana vaovao ho atsika. Fa na masina ny hombatsika rehetra amin'izao fianarantsika ny tenin'Andriamanitra izao. Miaraka aminareo androany ny havanareo Benoît Rakotovao. Iaravavaka isika. Rainay tsara sy masina indrindra ny an-danitro, midera sy makalaza ny anaranao masina izahay, fa lehibe sy mahatalanjona izany anaranao izany. Namorona izao rehetra izao tamin'ny tsy misy ianao, ary namonjy anay zanak'olombelona tamin'ny alalan'ny Kristy zanakao rehefa latsaka tanatin'ny fahotana izahay. Izao fianaranay ny teninao izao dia fomba iray amalianay ny antsom-pamonjenao, hitondra anay akaikinao bebe koa hatrany ane izany. Amin'ny anaratsoanao Kristy mpamonjy no angatana izany vavaka izany. Amen. Inona ny zava-dehibe indrindra izay mamonto ny saina rehefa miatrika ny fahavalo eny amin'ny tany fiadiana? Mazava loatra fa izay rehetra mikasika ny ady no mameno ny saina. Ahoana ny amin'ny tetikady? Inona no atao handresena ny fahavalo? Mandeha tsara ve ny fitaovam-piadiana rehetra eto am-pelatanako? Inona no ataoko manokana hiarovako ny tenako? Sy ny sisa tsy voatanisa. Tahaka ny sahanady lehibe ity tany iainantsika ity. Tolona amin'ny ady-piainana no atrehina mandritra ny androm-piainantsika manontolo. Na mpivavaka na tsy mpivavaka, tsy maintsy mitolona foana mandrakariva. Ao anatin'izany rotoroto mpiainana izany, ao anatin'izany rotoroto ny tolona izany, ao ny tsy mahita fotoana ivavahana akory alohan'ny atrehana ny andro anankiray, ka matetika any anaty bisy na eny ampandehanana tongotra na eo ampamiliana fiara no manonona vavaka mangina. Ao ny manao fotoam-pivavahana nefa dia zara raha nahita fotoana hanaovana izany ka atao ankamehana ny atao rehetra amin'izany. Ny lesontsika amin'ity herinandro ity dia manome lesona ho ahy, manome lesona ho anao, manome lesona ho antsika rehetra ny amin'ny atrehantsika ny tolona eo amin'ny fiainantsika.
tsy lesona vaovao amitsika akory izy io, fa lesona mila verimberina amitsika mba hiraikitra tsara ao an-tsaitsika, satria lesona mora adino izy io raha ny fampiharana azy no jerena. Ny tsy anjeritsika ny mampahatsiahy antsika izany lesona sarobidy izany. Fakatsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia hanampy ho anareo izany rehetra izany. Matio 9:7-10. Zay zany ny teny fampidirana. Leson'ny Alahady 7 Novambra taona 520, ny fanekena alohan'ny zavatra rehetra. Vao avy niampita ny ony Jordana tamin'ny fomba mahagaga ny zanak'Israely, no hamain'i Jehova teo anoloan'ny zareo ny ranon'ny ony Jordana, nangovotra daholo ny poniny Kanana manontolo, satria teo aloha ny fomba mahagaga ny ampitany, fa indrindrandrindra efa azo lazaina fa efa tafiditra ny fahavalo. Tsy any ampita atsinanan'ny Jordana intsony zanak'Israely zao, fa efa tafiditra aty atoerana mihitsy. Tsy eo atokonam-baravarana intsony no azo ilazana azy, fa azo lazaina fa efa tafiditra ao an-trano mihitsy. Raha misy toromarika avy tamin'Andriamanitra ho nandrandraina teto, ho andrandray ny zanak'Israely zany, dia ny hoe ranito ny sabatra reo, alamino isatokony ny lehilahy mahery. Izao no lamina arahanareo rehefa miatrika ny fahavalo nareo, sy ny sisa sy ny sisa. Na farafaratsiny ilay torohevitra efa mahazatra izay omeny andry zareo isaky ny miatrika fotoan-dehibe anankiray izy ireo, dia ny hoe tahaka izay voasoratra ao amin'ny Josua 4:5 hoe manamasina ny tenanareo, fa raha pitso dia hanao fahagagana eo aminareo Jehova. Tsy misy tamin'ireo toromarika lazaitsika ireo no nomeny Jehova andry zareo, fa vakio amin'ny Josua 5:12 dia izao ny vaky ny teny: tamin'izany andro izany no nilazany Jehova tamin'ny Josua hoe manaova fiharatra vato ho anao ka atombohy indray ny famorana ny zanak'Israely. Raha izaho aloha, izaho zao sarotahatra zao no teo atoeran'ny Josua, tsy maintsy ho taitra aho aloha, ary taorian'izany fahatairako zany mety ho nametra-panontaniana tamin'i Jehova aho hoe ahoana tsara hoe raha tafihin'ny fahavalo amin'izany ve zahay tsy ho raisi-potsiny eto. Fantatsika tsara izay nataon'ny Simeona sy Levi tamin'ny vahoaka hivita rehefa avy nametaveta ny dina nabavindry zareo i Sekema zanaky ny mpanjaka Hamora. Nasaindry zareo niforana ny lehilahy rehetra tao an-tanàna rehefa nilaza fa hampakatra ny dina i Sekema. Izao no vaky ny teny ao amin'ny Genesis 4:7-15. Ary nono tamin'ny andro fahatelo rehefa ilaina rary mafy iny izy ireo, dia samy nitondra ny sabany ny zanaky Jakoba roa lahy, dia Simeona sy Levi, anadany dina ka niakatra sahasaha tao an-tanàna
dia namono ny lehilahy rehetra tao. Zay zany novaky ny teny. Mety izay tantara izay no tonga tao an-tsainy Josoa raha naheno an'io toromarika nomeny Jehova io izy. Fa hita fa olony finoana tokoa i Josoa. Tsy nanam-pisalafisalana na de kely akory izy ka nanatateraka avy hatrany ny baikon'i Jehova satria natoky an Jehova izy. Inona moa no dikan'ny famorana? Ao amin'ny Genesis 7:10 ny 1:20 hatramin'ny 1:13. Toy izao nivaky ny teny, dia ho forana ianareo ary ho famantarana ny fanekena ho amiko sy ho aminareo zany. Ny zazalahy teraka havalona eo aminareo no ho forana, dia ny lehilahy rehetra amin'ny taranakareo hatramin'ny faramandimby, na ny ompy kely na izay novidimbola tamin'ny hafa firenena ka tsy avy amin'ny taranakao. Tsy maintsy ho forana ny ompy kelinao sy izay novidinao vola, ary ny fanekeko dia ho ao amin'ny nofonareo ho fanekena mandrakizay. Zay zany nivaky ny teny. Mazava izao fa an'Andriamanitra marina ny ady. Porofon'izany ny fanavozana ny fanekena aminy izao. Koa satria Andriamanitra no hanao ny ady, ny fihavanana aminy no fiomanana tsara indrindra, fa tsy ny fandranitana ny sabatra na dia efa manatrika ny fahavalo aza. Fiomanana ara-panahy zany no fiomanana tsara indrindra alohan'ny fiomanana ara-materialy. Lesona lehibe ho an'ny vahoakan'Andriamanitra izay mino azy sy matoky azy izany. Leson'ny alatsinainy 10 Novambra ny taona 520 ny Paska. Ny fiomanana ara-panahy faharoa narahan'ny zanak'Israely teo ambany fitarian'i Josoa ary araka ny toromarika nomen'Andriamanitra dia ny Paska. Josoa 5:10 ary ny zanak'Israely nitoby tany Gilgala ka nitandrina ny Paska tamin'ny harivan'ny andro 14 tamin'ny volana teo amin'ny tany hay any Jeriko. Tadiditsika tsara ny Paska voalohany tany Egypta tamitsika nianatra ny bokin'ny Exodosy vao aingana. Mampahatsiahy ny alin'ny loza 10 izay hita ao amin'ny Exodosy 12 ny Paska. Tamin'io alin'io no namonoany ny anjelin'i Jehova ny voalohany teraky Egypta rehetra, nefa kosa tsy nikasika ny zanak'Israely. Ary taorina kelin'io dia nanomboka tamin'izay ny fialana tany Egypta, narahany ny fitanany ranomasina mena sy ny dia nanavatsava ny tany efitra nandritra ny 70 taona. Ny taranaka teraka tany Egypta nefa no efa niaina tamin'izany andro ny famorana sy ny Paska izany. Samy manambara ny fianteherana amin'Andriamanitra ireo zavatra anankiroa ireo, ka manao zava-dehibe ho an'ny zanak'Israely foana Andriamanitra aorian'ireo. Ny taranaka teraka tany anefitra nefa dia sady tsy voafora no tsy nahafantatra izany Paska izany. Angamba nahare fotsiny izy fa tsy fantany akory ny amin'izany. Ka tsy mahagaga raha nasain'Andriamanitra averina tamin'ireo taranaka vaovao ireo izany fomba feno heviny ara-panahy lalina izany.
satria hiatrika ady mafotaka izy ireo amin'ny fakana ny tanina mpanantenaina, ka mila izany izy ireo mba ahazoan'Andriamanitra miditra an-tsehatra eo amin'ny ady. Afaka manao izany tsara i Joshua satria azo lazaina fa tsy mpanohizana teo amin'ny taranaka roa izy, dia ny taranaka taloha tany Egipta zany niteraka tany Egipta, sy ny taranaka vaovao izay teraka tany anefitra. Izy rery mantsy miaraka amin'ny Kaleba no hany sisa tamin'ireo taranaka teraka tany Egipta. Manaraka zany, amin'ny alalan'ilay zanak'ondry natao fanatitra, ny Pasika dia manamarika ny fanafahana ny zanak'Israely tamin'ny ziogan'ny fanandevozana Egiptiana, ary tandindony ny fanafahana antsika tamin'ny ziogan'ny fahotana tamin'ny alalan'i Kristy, ilay zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotana izao tontolo izao, vakio Jaona 1:5. Fantatsika koa fa novany Kristy ho fanasan'ny tompo ny Pasika talohany nanolorany ny tenany teo amin'ny hazo fijaliana. Ka arak'izany manana ny heviny lalina mipakany an-danitra amin'ny famonjena farany ny Pasika, satria ny fidirany zanak'Israely tao amin'ny tany nampanantenaina dia tandindo ny fidirany voavonjy rehetra any amin'ny lanitra nampanantenaina. Zay zany ny leson'ny alatsinainy. Leson'ny talata 12 Novambra ny taona 2020, ny altaran'ny fanavozana. Eto isika dia hampitaha lahateny avy eo amin'ny Baiboly anankiroa. Lahateny anankiroa zany avy eo amin'ny Baiboly. Lahateny voalohany de toy izao no azontsika vakiana ao amin'ny Joshua 9:7 ka hatramin'ny 5:5 amin'ny anaran'ny Tompo. Ary tamin'izany Joshua dia nanorina altara teo an-tendrombohitra Ebala ho an'i Jehova Andriamanitry ny Israely, araka izay nandiany Mosesy mpanompon'i Jehova ny zanak'Israely, dia araka ny voasoratra ao amin'ny bokin'ny lalàn'ny Mosesy, dia altara vato tsy voavoatra izay tsy nipemby, ary dia nanatitra fanatitra dorana teo amboniny ho an'i Jehova izy, sady namono zavatra hatao fanatim-pihavanana. Dia nisoratany teo amin'ny vato ny dikan'ny lalàn'ny Mosesy izay efa nosoratany teo anatrehan'ny zanak'Israely. Ary ny Israely rehetra sy ny loholony sy ny mpifehy azy ary ny mpitsara azy dia nitsangana teo andaniny roa amin'ny fiara teo anatrehan'ny Levita mpisorona izay nitondra ny fiaran'ny fanaken'i Jehova, na olona hafa firenena na Israely. Ny atsasany nanandrify ny tendrombohitra Gerizima, ary ny atsasany nanandrify ny tendrombohitra Ebala, araka izay efa nandiany Mosesy mpanompon'i Jehova fahiny, mba hitsodrany ny olona Israely. Ary rehefa afaka izany, dia namaky ny tenin'ny lalàna rehetra izy, dia ny fitahiana sy ny fanozonana araka izay rehetra voasoratra ao amin'ny bokin'ny lalàna. Tsy nisy teny tamin'izay rehetra nandidian'ny Mosesy izay tsy nivakiany Joshua teo anatrehan'ny fiangonana, dia ny Israely rehetra mba amin'ny vehivavy sy ny ankizy madinika ary ny vahiny izay teo aminy. Izay zany ny vaky ny lahateny voalohany.
Ny lahateny faharoa dia satria ampitahaitsika manko ireo lahateny ireo. Lahateny faharoa dia ao amin'ny Deutéronomia 7:20 ny andininy faharoa ka hatramin'ny andininy fahafolo. Ary amin'izany andro izay hitanareo any Jordana ho any amin'ny tany izay omeny Jehova Andriamanitrao anao, dia manangana vato lehibe ho anao ka laloro sokay, dia soraty eo aminy ny teny rehetra amin'ity lalàna ity, rehefa tafita ianao mba hiditra ao amin'ny tany izay omeny Jehova Andriamanitrao anao, dia tany tondra dronono sy tantely, araka izay nilazainy Jehova Andriamanitry ny razanao taminao. Ary rehefa tafita ny Jordana ianareo dia atsangano ao atendrombohitra Ebala ireo vato ireo, izay nandidiko anareo androany ka laloro sokay. Ary manorena altara ao ho an'i Jehova Andriamanitrao. Vato no ataonao altara nefa aza pemby izy. Vato tsy voapaika no ataonao altaran'i Jehova Andriamanitrao. Ary manatera koa fanampihavanana ka mihinana eo sy mifalia eo anatrehan'i Jehova Andriamanitrao. Ary soraty amin'ireo vato ireo ny teny rehetra amin'ity lalàna ity, ka atao velona tsara ny soratra, dia ny teny tamin'ny Israely rehetra Mosesy sy ireo Levita mpisorona, ka nanao hoe, mangina ka mienoa ry Israely io, androany no efa tonga fireneny Jehova Andriamanitrao ianao. Koa henoy ny feon'i Jehova Andriamanitrao, ary araho ny didiny sy ny lalàny izay andidiako anao anio. Izay zany nivaky ny teny ny lahateny faharoa. Ka rehefa ampitaina ireo lohateny anankiroa ireo, hita fa nanaraka antsakany sy andavany ny teny nomeny Mosesy i Joshua. Fa inona mo no asan'ny tsangambato sy altara? Teo amin'ny andro ny patriarka, ny altara dia manamarika ny lalana ny diaviny, ka lasa marika mivaingana mampiseho ny fifikirany ampanahy amin'io tany nampanantenaina azy io, na dia antony ara-pivavahana aza matetika no nananganany azy ireo. Ny zanak'Israely taty aoriana rehefa nanangana altara dia manambara fa tanteraka ny fampanantenana natao tamin'ireo razambeny, manambara fa azondrareo tokoa ny tany, ka azo antsoina hoe tsangambato ny fanavozana izany, fanavozana indray ny fanekena natao efa ela tany aloha. Izay zany ny lesony talata. Ka tonga eo amin'ny lesony alarobia 12 Novambra ny taona 2024 isika voasoratra amin'ny vato. Tadidio ny lohateny lesony herinandro, fahatokiana na fitokisana faratampony fanompom-pivavahana eo amin'ny sahan'ny ady. Rehefa avy nandresy ny tanànan'ny Ai izy ireo, dia nanangana altara i Joshua, ary nanao fanatitra teo ry zareo. Na mbola anatin'ny ady aza ny zanak'Israely, tsy natao ny ambanin-javatra ny ara-panahy, ary tsy nohadinoiny ny toromarika nomeny Mosesy andry zareo. Hoy Mosesy ao amin'ny Deutéronomie 7:20. Ary rehefa entiny Jehova Andriamanitrao ianao,
ka tafiditra any amin'ny tany izay aleanao holovana dia ny fitahiana no hotononinao eo atendrombohitry Gerizima ary ny fanozonana kosa eo atendrombohitry Ebala. Zay zany le vaky ny teny iny. Toy ny fanazavana. Ireo fitahiana na benediction sy ireo fanozonana na malédiction dia hitatsika ao amin'ny Deutéronomie 7:20 ny andininy 2 ka hatramin'ny andininy 7:20 izay lava loatra ka tsy hovakitsika eto, nefa azo ny tsirairay atao ny mamaky izany any atokantranony avy. Mampientanetana ny fitahiana ho azony zanak'Israely raha mankatoy izy. Mampiorokototra kosa ny ozona hihatra aminy raha miala amin'ny fanekena amin'ny Jehova izy. Hatramin'ny arety mandringana ka hatramin'ny fahababoana any firenen-kafa dia mety hihatra aminy raha tsy manaraka ny didin'i Jehova izy. Ny fahababoany zanak'Israely zany tany Babilôna taty aoriana dia proof-velona fa tsy nahatana ny fanekena ny zanak'Israely. Ny famakiana pahabe maso anireo fitahiana sy ozona ireo teo anatrehan'ny rehetra, teo anatrehan'ny mpisorona, ny zaza, ny vehivavy, ny vahiny niaraka tamin'ny zareo, ny loholona, ny mpitsara, ny mpitaritafika, ary natao karazana senety mihitsy izany teo anoloan'ireo tendrombohitra anankiroa ireo, dia ny tendrombohitry Ebala sy ny tendrombohitry Gerizima. Ireo famakiana ireo loza sy fitahiana dia fomba iray handetehana ao an-tsainy rehetra izay mora manadino ny pitsopitsony ny fanekena. Ankoatr'io famerenana pahabe maso io dia nisoratany Joshua tamin'ny vaton'ny altara ny dikan'ny lalàn'i Mosesy. Fomba nentina hanamafisana ny fitadidiana daholo izany. Ny fanatitra natao teo amin'ny altara dia tandindro ny Kristy izay handray ao amin'ny tenany ny ozy ny fanekena, ka ho afaka hisitraka ny fitahian'ny fanekena izay rehetra mino azy. Izay zany ny leson'ny alarobia. Dia tonga eo amin'ny leson'ny alakamisy zany isika izao. Leson'ny alakamisy 13 Novambra ny taona 2022. Fanirina miredareda ny amin'ny fanatrehany. Le désir ardent de sa présence. Eo amin'ny Joshua 9:20 dia voalaza fa azo ny tany, dia ilay tany nampanantenaina izany. Fa ny fizarana azy amin'izay zao no sisa. Tahaky ny tsy maika tsy rototra tamin'izany intsony ny zanak'Israely, ka tafateny mihitsy aza i Joshua ao amin'ny Joshua 9:7 nanao hoe: mandra-pahoviana no hiahotra horanareo tsy hiditra handova ny tany izay nomeny Jehova Andriamanitry ny razanareo anareo. Zay zany no tenin'i Joshua. Tamin'io fotoana io mbola nisy firenena 7 tsy mbola nahazo ny anjara taniny. Voalaza ao amin'ny andininy 2 izany. Izao ny vaky ny andininy 2 io, toko 7:20.
ary nisy firenena 7 tamin'ny zanak'Israely tsy mbola nahazo ny lovany. Zay zany nivaky ny teny. Dikan'izany 5 no efa nahazo ny anjarany. Mety manitikitika atsika ny te hafantatra hoe izavy ary ireo 5 efa nahazo ny anjarany, ny anjara-taniny zany, ary iza kosa ireo 7 izay tsy mbola nahazo. Ny 15 mety manampy atsika amin'izany, satria voasoratra hoe 7:15 ary hizara azy ho 7 toko izy, ny Joda hitoetra any amin'ny taniny ao atsimo, ary ny taranaky Josefa hitoetra any amin'ny tany ao avaratra. Zay zany nivaky ny teny. Fantatsika teo aloha fa ny taranaky Robena sy Gada ary ny atsasaky ny fokony Manase dia efa nahazo ny anjarany ety ampitatsinanany Jordana. Ny taranaky Josefa voalaza fa eo avaratra eo dia i Efraima izany sy ny atsasaky Manase, atsasaky ny fokony Manase faharoa zany, atsasany faharoa izay ampitandrefa ny Jordana. Fantatra koa fa tsy manana lova na anjara amin'ny Israely ny fokony Levi na Levi. Vakio Deuteronomia 8:12 katramin'ny 2. Rehefa ravina izany rehetra izany dia izao no fandehany. Ireto foko 5 ireto no nahazo no efa nahazo ny anjarany tamin'ny fotoana itenenana ery ambony. Dia zao avy: Gada, Robena, Manase, Efraima ary Joda. Ireo zany le anaky 5 efa nahazo ny anjara taniny. Ireo anaky 7 tsy mbola nahazo ny anjara taniny kosa dia ireto avy: Simeona, Dana, Zabulona, Naftali, Asera, Benjamina, Isakara. Raha tsy maimai ny hizara tany ary ry zareo, inona kosa no nahamay azy? Josua 12:1. Zao nivaky ny teny: dia nivory tao Silo na Silo ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra ka nanangana ny tranolay fihonana tao. Zay zany nivaky ny teny. Io no ambaran'ny lohatenin'ny lesona alakamisy hoe fanirinina miredareda ny amin'ny fanatrehany, ny amin'ny fanatrehany tompo zany, ny amin'ny fanatrehany Jehova. Ny tranolay fihonana manko no toerana honenan'Andriamanitra teo anivony vahoakany. Naniry fatratra ny fanatrehan'Andriamanitra eo anivon'izy ireo ry zareo amin'izao fotoana izao. Mipetraka ny fanontaniana hoe tsy zany ve no tokony ho nataony? Fahitako azy sambasamba izao izy ireo mba nametraka an Jehova ho loha laharana teo amin'izay rehetra nataony. Ka ahoana ny hevitrareo? Diso ve Josua nanometsiny andry zareo toa tsy rototra hizarany tany, sa tsy diso? Satria tsy afaka mifanakalo hevitra isika tahaka ny fanaotsika any am-piangonana, aoka ny tsirairay samy heritreritra izay mety ho valin'izay fanontaniana izay. Dia tahaka izay indray zany ny famitianatsika tsotsotra ny lesona tamin'ity herinandro ity. Dia mametraka ny veloma finaritra amintsika rehetra indray, mandra-pioana amin'ny manaraka indray. Hiara-mivavaka isika.
rainay tsara sy masina indrindra ny an-danitro, misaotranao izahay ny amin'ity lesona ity, fa zava-dehibe tokoa ny matoky anao amin'ny zavatra rehetra, na amin'ny sarotra na amin'ny mora. Ampio zahay Tompo atoky anao amin'ny fotoana rehetra, amin'ny toe-javatra rehetra mitranga eo amin'ny fiainanay, dia misaotranao zahay ny amin'ny valim-bavaka homenao anay, amin'ny anaranao Kristy mpamonjy. Amen. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesona sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventiste. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko.